Sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 9 novambra tao Saribaratra Ifanja, faritra Itasy ny tao mpamokarana fa 7 2022. Tonga nanome voninahitra ny lanonana Andriamatoa Voalohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Nambara fa voninahitra izy hanampy ny tontolon'ny famokarana. Manamafy fa anampy anareo izahay, anampy anareo ny tenako manokana, anampy anareo ny ministera, ary indrindra zao no ataotsika anao fifaninanana isika, fifaninanana manerana ny nosy ho an'izay mahavita mamokatra vary be indrindra na ny rendement be indrindra amin'ny hektara dia amena tany 10 hektara isan'isany miaraka amin'ny tracteur manerana ny Madagasikara. Izay ny fifaninanana. Efa hita fa mizotra mankany amin'ny fahavitantena Rabary amin'ny taona 2022 ny hetsika sy ny asa ataon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona. Ny zavatra ho zakaina eto zany misy masomboly eto. Le sahako teo zany misy le masomboly vary safiotry ho hitan'ny olona ity zany fa tsy resaka fotsiny ny apahany zany ho hita eo. Misy masomboly le Nerika 4 ho hitantsika eo le ho an'ny vary tanety ny apahany. Dia eo ihany koa misy le ataontsika hoe zezika le satria amin'ny vary tanety zany misy ataontsika hoe pack startine zay, zany hoe tsy semence fotsiny mena fa miaraka amin'ny zezika, miaraka amin'ny fandonahana ny tany dolomy sy ny sisa zany dia anatina kitapo kely zay zany aseho hoe ohatr'izao ny endriky ny fanohanana avy hatrany zany tonga dia pack ny mena. Eo ihany koa le fitaovana zay hoentina miaro ny voly amin'ny mety ho bibikely na ny aretina, dia eo ihany koa zany le fitaovana madinika zay hoentina mikarakara ny fambolem-bary, ny fitaovana entina miava sy ny sisa zany. Zay zany no tena ho resahana eto. Tsy miravoravo tanana ny ministera amin'ny fanampian'ireo tantsaha. Maro ireo fitaovam-pamokarana nozarana tamin'izy ireo nandritra ny lanonana. Entanina sy amporisihana ary taonana ihany koa ny mpamboly rehetra mba hahatratrarantsika amin'ny fahavitantena Rabary.